Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Nampiariariny tsy fahatombanan'ny fiara-miasa misy eo anivon'ny gouvernemanta ny fitovikevitra teo amin'ny ministra ny fitaterana sy ny ministra ny fizahantany ny fiandohan'ny herinandro teo. Tranga izay niteraka faneho-kevitra maro ka nandraisana fanapahan-kevitra amin'ny anaovana tombana ny asan'ny ministra tsirairay avy ka isy ny fanovana ireo mpikambana sasany araka ny fampitambavao teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika. Ny anjipriny izay ao anatin'ny matoan-datsoratra Henri Florian. Voasaringotra amina raharaha kolokolo mitetina amina miliary ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny knaps araka ny fanadihadiana nataon'ny Bianco. Manoloana izany, miantso ny ampitsarana amin'ny asany ireo rehetra atao famitorana amin'ity raharaha ity ny randrana sindikaly isoroana ny tsindry maro samihafa. Manao antsoaviny amin'ny tokony amerenana indray ny famoahana taratasy fahazoan-dalana hitrandraka arena kibon'tany sy ny fanondranana izany ireo fikambanana mpisehatra eo amin'ny arena kibon'tany. Tokony olona mahafehy ity sehatra ity no apetraka ho minisitra raha ny enambaran'izy ireo. Ny fampitomboana ny masom-boly sy ny fanamafisana ny fampiofan'ireo mpamboly ahiatrika ny fiovaovan'ny toetrandro no fanampiana nomena ireo mpamboly taorian'ny fandalovan'ny rivodozy tamin'ny faritra maro izay saika ny fambolena no fotom-piveloman'ny mponina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mihamafy ny fifandonany amin'ny Ukraina sy Rusia amin'izao fotoana ary miazakazaka ny fandrosin'ireo tafika rosiana. Tsy hankatony Israel ao Kiev hiadiana amin'ny daroka bomba ity tanàna ity izay efa voadidina tanteraka ankehitriny. Araovetrany ary ny antsipriany mahakasika ireo. Magnatry mbola tsara topolasy topovavy amin'ity sabotsy faharoambin'ny folo ny volana martsa taona 2024 ity tonga soa indray eto anivony fotoana ny fampalalamba avao kosaiko mpanajana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Nampiariary ny tsy fahatombanany fiara-miasa misy eo anivony gouvernemanta ny tsy fitovian-kevitra teo amin'ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ary ny ministra ny fizahantany tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity fanapahan-kevitra izay niteraka fanehoan-kevitra maro ka nandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny anaovana tombana ny asan'ireo ministra tsirairay avy ka isy ny fanovana ireo mpikambana sasany araka ny fampitambavao. Ndeha rahantsika ny matonda-tsoratra. Nisy tsy fitovian-kevitra lehibe niseho teo amin'ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro sy ny ministra ny fizahantany ny amin'ny fahazahoana mitondrana tsy ny valizy misy kodiarana sy solosaina eny anivony serana mpiara-manidina raha ivoaka any ivelany. Voalaza fa ao anatin'ireo fitaovana ireo no matetika hitondrana antsokosoko ny harem-pirenena ka ho fanamafisana ny ady amin'ny gaboraraka no nandraisana ity fanapahan-kevitra tsy fahita manerina izao tontolo izao ity. Niteraka savorovory sy fanehoan-kevitra maro tamin'ity herinandro ity izany fipetra sadasada no raisiny fitondram-panjakana izany. Nampiakapeo malona ity fanapahan-kevitra izay mampihemotra ny mpizahantany no raisiny fitondram-panjakana ity mahakasika ny fisokafany lanitry Madagasikara, ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy, ao ny teo anivony GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar, ny CTM na ny Confédération du Tourisme de Madagascar sy ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy ary ny orinasa afakabo. Taken'izy ireo ihany koa ny hanafoanana ny fanaovana quarantaine ho an'ireo mpizahantany tonga eto amintsika, fa eo ihany koa ny tokony hanokafana ny sidina rehetra ho an'ireo kompania mpitaterana efa nanao ny zotra maketo amintsika hatramin'izay. Taorian'izay namoaka fampitambavao ny avy eo anivony fiadidinan'ny repoblika taoriany ny filan-kevitry ny ministra ny Alarobia lasa teo fa hanao tombana na évaluation ho an'ireo ministra tsirairay avy ao anatin'ny gouvernemanta, ny filoham-pirenena sy ny premier ministre. Aoriany ny tombana hisy ny fanovana amin'ny ministra sasantsasany. Fito volana niasana amin'ny 12 martsa ho avy izao ity gouvernemanta ity ary ny gouvernemanta vaovao eo no gouvernemanta faninefany nandritra ny fitondran'ny filoha Andry Rajoelina. Isan'ny fanontaniana petraky ny mpanara-baovao ny hoe iza avy ireo ministra ho tafajanina amin'ny toerana na iova ndraikitra, iza ihany koa ireo ministra vaovao hiary asa amin'ny filoha.
ho an'ny antoko malagasy miara-miainga ohatra nanao fanambarana teny amin'ny foibe ntoeran'izy ireo teny ankerana ary nanamafy fa tsy handray anjara ao anatin'ny gouvernemanta vaovao ho avy eo intsony. Tsy feno intsony ny fepetra ahafahana mbola mijanona ao anatin'ny gouvernemanta raha nanambaran'izy ireo. Tsy mety amin'ny antoko ny fomba fiasa eo anivon'ny gouvernemanta ary tsy mifanaraka tamin'ny fifanarahana tany am-piandohana intsony ny zava-misy ankehitriny. Na eo aza izany, iaraha mahita ihany koa fa maro ireo mpanao politika no te hiditra sy te hampitombo ny isan'ny ministera tazominy amin'ity gouvernemanta vaovao ity. Misy ihany koa ireo izay teo voatazona ao anatin'ny gouvernemanta ka mampiasa ny resaka foko mba hahamariny toerana azy ao anatin'izany gouvernemanta izany. Ny fampiasana foko izay ambarany maro fa tsy tokony ho ampiasaina eo amin'ny raharaha politika fa ahina hiteraka zavatra fa aoriana kely ao. Samy manana ny fomba fijery ny mahakasika ny raharam-pirenena araka izany ny vahoaka malagasy eo anatreha ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny vahoaka malagasy izay miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao sy miezaka mangina na eo aza ny fahasarotam-piainana misy. Ny fifidianana any amin'ny taona 2024 no hitsaran'ny vahoaka malagasy izao fitondrana izao ka izy ireo izay nanome ny fahefana indray no hanao tombana ny filoham-pirenena. Amin'izany no hitarafana ny ezaka sy ny asa izay nataon'izao fitondram-panjakana mijoro izao. Andrasana araka izany ny fijoroan'ny gouvernemanta vaovao izay gouvernemanta fanefanya amin'ity fotoam-piasany ny filoha Andry ity fa lafomba vao hafa kosa indray voasaringotra amina raharaha kolokolo mitentina amina miliara maro ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny KNAPS araka ny fanadidina navoakan'ny Bianco. Malona izany miantso ny ampitsarana amin'ny asan'ireo rehetra atao famotorana amin'ity raharaha ity ny randrana sindikaly isorana itsindry maro samihafa fanadidina itiny olona saina. Mivoatra hatrany ny raharaha eo anivon'ny KNAPS hatramin'ny voandro fandanimbola miopapana tamin'ny tambazotra tserasera Facebook ka nahavoatazana ireo syndikalista tany amin'ny brigade criminelle Anosy. Izao indray tompon'andraikitra ambony maromaro anisan'izany tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny orinasa KNAPS no voasaringotra amina raharaha kolokolo sy fanodikodianam-bola teo anivon'ny Caisse nationale de prévoyance sociale araka ny fampitambavao teo anivon'ny Bianco taorian'ny ny famotorana nataony. Raha ny fantatra isan'ny trangana kolokolo hitan'ity sampandrara miady amin'ny kolokolo ity ny fividianana tany mirefy 709 metatra tora-droa no sandaina 2.10 miliara ariary izany hoe manodidina ny 7 alina sy 4 tapitrisa ny metatra tora-droa. Tsy izay ihany, olona iray mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana ihany no tompon'ny tany novidiana. Tranga izay manamafy ny vesatra sy ny aya amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny KNAPS. Raharaha izay tsy hahafahan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny KNAPS miala noho izy nanome alalana izany fividianana tany izany amin'ny vidiny miopapana ho iatrany ny fampitambavao avy amin'ny Bianco. Iray amin'ireo trangana kolokolo sy fanodikodianam-bola eo anivon'ny KNAPS ihany ity resaka ity ho iatrany ny Bianco araka ny famotorana nataon'izy ireo fa maro ny trangatsikaritra eo anivon'ny KNAPS izay mahavoasaringitra mivantana na ankolaka ireo tompon'andraikitra ambony. Eo am-piandrasana izany mitaky ny ampitsarana ireo mpiasa rehetra voasaringotra amin'ity raharaha kolokolo sy fanodikodianam-bola ity ny randrana sindikaly. Ninninona vokatry ny ankety na mbola satria zavatra io zany mbola hitohy ny zavatra fantatra koa dia omaly le hoe nisy fiantsoana ny mpikambana amin'ny conseil d'administration rehetra teny anivon'ny polisy zany hoe ny mpikambana amin'ny conseil d'administration rehetra zany sy ny tale généraly objet d'enquête daholo amin'izao fotoana izao ka noho izany de takina zany aloha voalohany indrindra ny fanatsarana daholo aloha zany ny andraikitra ireo tompon'andraikitra ireo zany hoe atona daholo aloha ry zareo fa ny ankety mandeha eny anatin'izay manahirana matsy raha hoe olona objet d'enquête ve de mbola averinao hiasa ihany tsy maintsy ho avy ny trafic ny influence sy faneriterena ao anatin'izay rehetraretra manjary tsy neutre ilay ankety. Andefa taratasy eny anivon'ny ministeran'ny asa sy ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny eo anivon'ny randrana sindikaly manoloana izay fitakian'izy ireo izay ny amin'ny ampitsarana amin'ny asany ireo olona atao fanadihadiana ankehitriny ka ny lohana mpiasa mpisolotoerana aloha mandra-pahazava ny toetra raha ity. Ity sindika ity izay manambara fa maro ny endrika fandikan-dalàna hita teo anivon'ny KNAPS hatramin'izay ary efa nanairana ny tompon'andraikitra isa-tokony saingy izao vao misy ny fandraisana andraikitra. Manome fanomezana ny KNAPS vola be zarazarainy etseroa izay tsisy ifandraisany amin'ny mpiasa mihitsiny mba jereo ny lalàna kosa ao anatin'ny lalànao mikasika ny fitantanana ny KNAPS io de hoe miaccepte don ny KNAPS fa tsy misy ao amin'ny teny manome don mitodika amintsika mpiasa sy mpisotro ronono tokony tsy atoritorytsika zany
hoany ty resaka vola amin'ny knaps ity satria vao eo tsika ny victime tamin'ny fangalarany teo aloha araky reny didim-pisarany reny nangalatra ny tare generaly teo aloha sy ny ekipany de atsahatra daholo ny famoam-bola rehetra ao amin'ny knaps akoatra ny hoe vola ho an'ny mpisotro ronono, vola ho an'ny accident de travail sy ny maladie professionnel, vola ho an'ny resaka volan-jaza, ny volan-karama mazava loatra, reny andro any tokony ho avoaka. Fa ny akoatra an'izay de tokony ho ahatona daholo tsy azo ekena zany izao fanaovana tantery efa-drakotra ny volan'ny mpiasa ao anatin'ny knaps. Ankoatra ity raharaha mahavoasaringitra ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny knapsa ity iveriny eny anivon'ny fitsarana ihany koa tsy ahivona ireo syndikalista miasa eo anivon'ny knapsa ny 1 martsa izao rehefa nahazo fahafahana vonjomaika ny talatalasa teo. Isan'ny nitazomana azy ireo tamin'izany ny famoahana ireo antota-taratasym-bola teo anivon'ny knapsa niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera izay nahatonga izao fitarany tranga izao. Andrasana ny valy ny fanadadiana eo anivon'ny pôle anti-corruption izay mandray an-tanana indray ny raharaha ankehitriny. Zay amin'iny fa makasika ny toekarena indray kosa manao antsoavo amin'ny tokony amerenana indray ny famoahana antota-taratasy fahazoan-dalana hitrandraka reny ankibon'ny tany sy ny fanondranana izany ny fikambanam-be ireo mpisehatra ho an'ny arena ankibon'ny tany araky ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Ankilany agnatika izao fanaovana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa izao taken'izy ireo ihany koa ny mety hoe olona mahafehy ity sehatra ity no isana izany ministera ny arena ankibon'ny tany sy ny loharan-karena stratezika izany. Tsy mbola ahitana mangirana mandraka androany ny mahakasika ny fahazahoan-dalana hitrandraka reny ankibon'ny tany eto amintsika vokatry ny tsy fananana ministra tompona andraikitra mivantana eo anivon'ny ministerany arena ankibon'ny tany sy ny loharan-karena stratejika. Nanao fanambarana iraisana ny fikambanany mpisehatry ny arena ankibon'ny tany ary nanamafy fa latsaka ankaterena sy trabona ity sehatra ity amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra efa ho 12 taona izay no nikatso izany fikarakarana ny permis minier izany ary nikatso nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao ihany koa ny fanondranana arena ankibon'ny tany karazany maro. Dia io zany no anisan'ny takiny ny mpisehatra rehetra amin'ny arena ankibon'ny tany zao hoe efa ela loatra no nisy no fiantonana gel de permis minier io ary be dia be ny préjudice miantra amin'ny mpisehatra rehetra dia mangataka zay no isan'ny fangatahana mahavaivay ataon'ireo groupement izay soloana iteny eto androany niverena ny fahazahoan-dalana mitrandraka sy mikarika arena ankibon'ny tany eto Madagasikara. Kanefa efa tapitra le période de transition verina sous l'ordre constitutionnel tsika tamin'ny taona 2010 sy 2020 nefa ny mbola miantra foana mandratsika miteny androany zao io fampiantona ny fanomezana fahasahoan-dalana mikasika amin'ny permis minier zany. Tokony ho olona mahafehy ity sehatra ity no apetraka eo amin'ny toerana ministra raha nambarana izy ireo hatrany. Andrandrainay izay olona ho tendrenareo ho ministra ity sepiarina ity mba ho olona mahafehy tsara ny lanjan'ity sepiarina ity eo amin'ny toe-karem-pirenena sy raisam-pirenena ankehitriny ary eo amin'ny hoavin'ny taranaka faramandimby malagasy. Olona mahalala tsara ny olana rehetra ato sy ny lalàna mifehy ny sepiarina ary afaka mitondra vahaolana maika sy mahomby. Ary indrindra ho olona vonin-chiaino ny mpandrarà sy misokatra amin'ny fifanakalozan-kevitra malalaka mba hiaraha mampandroso ny sepiarina sy ny firenena malagasy. Manome vahana ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena mifandraika amin'ny arena ankibon'ny tany sy ny loharano-karena stratejika ny tsy fisian'ny ministra tompona andraikitra indrindra fa ny lalàna mifehy ny fitrandrana hatramin'izao. Andrasana ao anatin'ny fanovana gouvernementa izao araka izany izay ho ministra isahana ity ministera ity. Makasika ny raharam-pirenena izay hatrany fa fanomanana sady ny fifidianana ao amin'ny taona 2024 efa feno ny fepetra ny amin'ny tokony hanavaozana tanteraka ny fifidianana hoy teo anivony kamefiko ny hoe fanabeazana olom-pirenena. Itondra fitonena lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena
indrindra fa amin'ny fifidianana ho an'ny taonina 2024 ny fanavoazana tanteraka izany lesmpifidianana izany ka tsy tokony iandry elan'ny fanjakana haka fanapahan-kevitra ny amin'ny anaovana izany. Teboka maromaro no mila jerena akaiky ho fisorohana ny disadisa sy ny korontana mialoha na mandritra na aorian'ny fifidianana. Amin'izao ireo taona mahery tsy hatongava ny vanim-potoana ny fifidianana izao. Ilaina ny fanavoazana tanteraka ny lesmpifidianana izay niteraka resabe sy fanakanana mahavaivay. Teo anivon'ny KMF Knoe. Mila mazava ny position ny gouvernementa ny mahakasika ny fanaovana refonte satria ny lalàna dia milaza mazava hoe araka ny surproposition ny senia dia manao mandray an'izay fanapana zay ny conseil de gouvernement anao refonte ka zay zany ohatrany aloha tonga dia miteny amin'ny gouvernementa hoe inao marina ny fanapahan-kevitra reo mikasika ny ity satria raha ny fepetra tokony ho feno ny lalàna mametraka isaky ny 10 taona dia feno ny fepetra tratra lay 10 taona ny sisa andrasantsika zao dia fanapahan-kevitra ny zay conseil de gouvernement zay ka hoy zay ry gouvernementa miangavy anareo mankahery anareo misitona ny sainareo mba handray fanapahan-kevitra aingana sy matotra ny mahakasika an'izay resaka refonte izay hiteraka fitoniana lehibe eto amin'ny tany sy ny firendrena ny fanavoazana tanteraka ity lesmpifidianana ity raha ny fanazavana trany fa tena hitondra fitoniana sy hitondra fa fanekena n'io liste io fifidianana io ny zava-misy ange tsika samy mahalala ny liste am'izao nge dia falazaina hoe liste misy doublon liste manao ohatranao liste ohatranao any zay ny zava-misy zao ka raha am'izay liste efa miteraka ady hevitra zay ve mbola andorena atsika fifidianana vaovao fa maninona raha marina fa misy aloha ny hoe fitadiavana volany amin'io ny resaka fifidianana dia raha vao miresaka fifidianana tsika dia miresaka souveraineté izany no ilazantsika fa tena manana fahaleovantena atsika isika malagasy ka raha vola no olana teneno teneno ry gouvernement hoe tena tokony anao refontsika ry malagasy fa no tsy manambola novana azy dia tsika iara hitady vaolana eto fa ny zava-dehibe asehoy ny finiavanareo ao amin'ny gouvernement fa vonona tokoa tsika anao an'izay refontière fotoanany zao. Ny fanapahan-kevitry ny gouvernement araka izany no andrasana eo anatreha ny tokony hirosoana amin'ny fanavoazana tanteraka ity lesmpifidianana ity. Mampezany fahasalamana nahitana sienana trany ny tany olona voamarina fa mitondra ny valanaretana Covid-19 eto Madagasikara araka ny antotanisa avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Tao anatin'ny herinandro olona 4 no fantatra fa namon'ny ainy eratoka 470 ireo olona voamarina fa mitondra ny valanaretana Covid-19 ary eto anivon'ny faritra Andalamanga ny maronisa tamin'ireo Nela Hanefson. Nanomboka ny faha-efatra ny volana Martsa hatramin'ny andron'ny omaly fa 12 Martsa nahitana fianany ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Raha ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany, olona 4 no voamarina fa maty ny Covid-19. Tamin'ny fitoliana miisa 2,792 izay natao, fantatra fa olona 470 no voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 manerana ny nosy. Ka teto amin'ny faritra Analamanga ny 720 tamin'izany. Ny fanaovana vaksinika sy ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana ihany no antoka voalohany amin'ny fienany ny tany olona voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19. Efa nanao vaksiny. Mariska anale anao vaksiny zany hoe mba erovana le vatany, erovana amin'ny fahasalamana. Zalo tsy manatsony. Manatsony hoe tsy manao cache-bouche, manatsony. Tsy nanao vaksiny zaka. Mbola ny antony zany anaovana le vaksiny aloha zany a, tsy misy antony be fa ohatra mbola tsy nahazoto fotsiny. Ohatra hoe mikasy-bosy aloha zao dia mikasy-bosy foana aloha hatramin'izay. Hatramin'ny siny hoe kasy-bosy dia manao foana. Somary mahasarotiny ihany ilay satria misy ilay olona tena azo lazaina hoe tsy miraharaha aloha. Aloha amin'izy fa hoe safidiko manokana fotsiny hoe tsy tianao. Fanasana tanana matetika, fanaovana cache-bouche, elanelana 2 metatra, ohatran'izany. Fa nisy fotoana fa tsy dia tena hoe matetika fa tsy indraindray somary adino ilay cache-bouche.
raha nitatitra androany 30 amin'izao ny olona ahitana tranga fahasarotana miisa 410 amin'zato ny isan'ny olona sitrana raha nitatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hatrany efa tafakatra 2.2 isanjato ny tany fahasitranana eto Madagasikara raha toka 2.9 isanjato ny tany fahafatesana vokatry ny valana retina COVID-19. Fa eo amin'ny tontolon'ny fambolena indray kosa ny fampitomboana ny masomboly sy ny fanamafisana ny fampiofanana ireo mpamboly hiatrika ny fivavahan'ny toetrandro no fanampiana nomenina ho an'ireo mpamboly taorian'ny fandalovan'ny rivodoza tamin'ny faritra maro zaika ny fambolena no fotom-piveloman'ny mponina izany no hetsika fanampiana natolotra ministerany fambolena sy ny fiompiana ary ny PAM. Ny laharana efa somatrano no mitondra antsika ny Antsipriana zany. Misy fiantraikany betsaka amin'ny lafiny fambolena ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay isan'ny voakasika betsaka amin'izany ny any amin'ny faritra atsim'ny nosy. Nanampy izany ihany koa ny rivodozan'ny fanesy nandalo teto Madagasikara. Faritra maro no nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza maro teto Madagasikara. Ny fambolena sy ny fiompiana no isan'ny fiveloman'ny olona maro any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Manoloana ny fahampitehan'ny tambary sy ireo voly isan-karazany mila jerena ny fanampiana ireo mpamboly sy ireo ampiompy ahafahana manaritra ny taopambolena sy mampitombo ny fidiram-bolan'izy ireo izay tsy misy raisina ankehitriny. Hojerena ny fampitomboana ny masomboly sy ny fidirana amin'ny fanondranana ny entana. Misaraka izany ny fiaraha-miasa ny aran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny teo anivon'ny PAM amin'ny fanampiana ireo mpamboly any amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Masomboly teto amintsika ihany io isy na tratra hatrany 530 taona fa ny olona fiaraha-miasa misy tokoa ny eto amintsika misy ny efa nentin'ny ministera misy nentin'ny tetikasa fa ny olona filana betsaka hoan'ireo hoentsika hoe miatrika an'izany fanangona bokatra hiatrehana ny izay mety ho avy tsy hoe isy mety haintany indray dia natao mihitsy zay hoe natao faran'izay maro anisa ny misitraka an'izany mba ahafahantsika manana vokatra faran'izay betsaka. Isan'ny tanjona napetraka ny fampiakarana ny vokatra vokarin'ny ireo mpamboly mba ahafahan'ireo mpikambana iraisam-pirenena miady amin'ny tsy fanjari-tsakafo mividy ny vokatra eto an-toerana ihany mba hialana amin'ny fanafarana vokatra avy any ivelany. Ireo rehetra izay niarana matsy araka nambarako teo hoe eo ny efa ao amin'ny alalan'ny projet mionjy ny CRS ny projet défi ny AFAFI sy ny PAM sy itsika ministera koa nanao tamin'ny alalany dia raha eo atsika ny toerana dia everina mahatratra 5,000 hektara mahery ny abeny tany vokatra ka tsy latsaky ny any amin'ny hoe 7,000 taonina ny vokatra everina andrasana amin'izany farafahakely ary isika izay indrindra no tonga ny hoe fanampin'ny PAM. Manampy izany ihany koa ny fampiofanana atolotra ho an'ireo mpamboly ahafahan'izy ireo miatrika ny fiovan'ny mety ho toetry ny andro mba tsy ho potika ny vokatra. Ny tandorano ho avy ny firenena ho avy ny Madagasikara noho izany dia omeny ravinala airports lanja manokana ireo tanora mpiofana stagiaire ao aminy mba ahafahan'izy ireo mandray ireo traikefa rehetra izay hanampy azy ho lasa mpitarika sy mpitondra fivoarana eo anivon'ny fiarahamonina. Tantara ny anarako dia stagiaire en communication eto amin'ny ravinala airport. Mahafinaritra na amin'ny stagiaire ataoko eto izany dia ny fampiarana ny zavatra mianarana tena ampianarako mbola izany izay kaserasera fa eto amin'ny fiaramanidina. Stagiaire ato amin'ny ravinala airport ao amin'ny département ressources humaines ary prinsiany anarako. Amin'ny ressources humaines anazy dia mahafinaritra ilay satria fanerasera bebe kokoa amin'ireo mpiasa dia mandray ny traikefan'izy ireo tsirairay avy. Jennifer ny anarako dia stagiaire ao amin'ny direction commerciale et marketing ny tenako. Mahafinaritra anahy amin'ny stage ataoko satria fanovozako fahalalana mitezaka varotra ary ihany koa fampiroboroana ny fidiram-bola aty amin'ny aéroport.
stagiaire ato amin'ny ravina l'aéroport service facturation département ny direction financière mendrika ny anarako ny mahafinaritra amin'le manao an'le stage se développer be mihitsy amin'ny resaka fanaovana analyse manao pratika kokoa par rapport amin'ny any am-pianarana. Izay ny tapany voalohany teto anivon'ny fampahalalam-baovao isentivetsika ato anatin'ireto dokavaritra ireto dia rehefa avy eo indray ary. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Ny tapany faharoa dia mbola saina mpanajanadrano no tompoko lasy tompoko vavy anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny anton'ireo fifanarahana iraisam-pirenena maro no sony avin'i Madagasikara iadina amin'ny fivaovan'ny toetrandro ny azahoana fa matsimbola ikajiana ny tontolo iainana. Hatreto tsy fantatra mazava ny ampiasana azy ireny antony nampitaovana ireo teknisiana azahoana antotanisa ara-potoana sy azo ny mpamatsivola ray maso akaiky. Fanadihana entiny olona saina. Tsy azon'ny Madagasikara iodivinana ny fiantraikan'ny fivaovan'ny toetrandro na isan'ny manana tahambany amin'ny famoahana ny entona mangeja fanana aza ny firenentsika. Antony anohanana ireo firenendehibe mamoaka betsaka izay entona mangeja izay ara-bola ho fikajiana ny tontolo iainantsika. Fa matsimbola izay tsy fantatra mazava ny hoe efa nanefa izany ve ireo firenendehibe sanojany no fifanarana ihany ary aiza hoaiza ny adisisika ataon'ny Madagasikara hitakiana azy ireny. Ankehitriny isan'ny ataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera miadida ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fivaovan'ny toetrandro ny fandefasana amin'ireo firenendehibe sy rafitra iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana ny antotanisa sy ny ezaka ary ny asa ataontsika amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay ahafahana mitaky ny famatsimbola mifanaraka amin'izany. Izy io dia ao anatin'ilay obligation an'ny firenena rehetra izay nanao sinihan'ny fifanarahana Paris ao anatin'ny convention cadre ny Nations Unies pour les changements climatiques ao anatin'ilay hoe fangarahana izany hoe tsy maintsy fantatra izao tontolo izao ny ezaka ataontsika tsy amin'ny gouvernement irery ihany fa any amin'ny sehatra rehetra izay fantatra fa misy ifandraisany amin'izany fiovan'ny toetrandro izany. Io no ahitana ny paikady ao anatin'ny sehatra tsirairay avy ahitana ihany koa hoe inona ny politika mpanjakana mila atao mba hanalefahantsika ampianatsika ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara fa iny ihany koa no fanaovantsika adisisika amin'ny raisam-pirenena amin'ilay resaka fahamatsinjana izay fantatsika fa anisan'ny adisisika nataon'ny filoham-pirenena tany amin'ny COP26. Araka izany, nahazo fitaovana vokatry ny famatsimbola ny Fonds pour l'environnement mondial ireo teknisianina malagasy ahafahana mandefa ireo antotanisa sy antotan-kevitra amin'ny fomba mangarahara. Ezaka ataon'ny Madagasikara ampianana ny fiantraikany fivaovan'ny toetrandro sy azahoana ny tamberina ndraikitra mifanaraka amin'izay. Raha ny tarehimarika, aotra faingo 200 ny tany entona mangeja fanana avoakan'ny Madagasikara. Izay ambany oharina amin'ny Chine izay mamoaka entona mangeja fanana 20% ary Etazonia 17% antony tokony hanamafisana ny fanaovana ny adisisika azahoana ny famatsimbola ho an'ny tontolo iainana amin'ireo firenendehibe. Nanome baiko ny ministry ny fiarovam-pirenena ny amin'ny tokony hanamafisana ny hetsika fambolekazo ka tsy ho atao indray mandeha ihany izany eo anivon'ny tafika malagasy fa atao anatin'ny fotoana matetitetika. Miaro ary manampy ny vahoaka rehetra ny eo anivon'ny tafika malagasy indrindra maloana izao fivaovan'ny toetrandro izao.
Ny fanamafisana ny fambolekasy no ahafahana miala amin'ny fiovan'ny toetrandro amin'izao. Manana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny vahoaka ny tafika malagasy ka nandritra ny etsika fambolekasy nataony teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no nanomezan'ny ministry ny fiarovam-pirenena baiko ny teo anivon'ny voloalinda malagasy amin'ny fanamafisana ny etsika fambolekasy. So etsika zao tsy hoe eto amin'ny ministera fiarovam-pirenena fotsiny fa dia na any amin'ny voloalinda any amin'ny tafika na any amin'ny gendarmerie dia tokony samy manao ezaka lehibe tsy voatery hoe andro anankiray fa raha ohatra ka mbola mahavita reboisement anatin'ny andro maromaro mandra-piala ny orana dia ngamba zay no esika atao fa tsy hoe indray mandeha fotsiny dia vita ty dia amin'ny herintaona indray fa asa andavanandro tokony ataontsika hoe maharitra 5 andro 10 andro arak'izay tratra mba tena hoe campagne de reboisement marina no anarana. Koa dia zay zany no tenikely atsipiko amintsika rehetrarehetra. Amin'izao fiovan'ny toetrandro izao hatreto rivodoza miisa 5 no efa nandalo teto Madagasikara. Tsy maintsy miaro ny vahoaka mialoha mandritra ary aorian'ny fandalovan'ny rivodoza ny tafika malagasy. Malagasy dia nandray anjara tanteraka teo amin'ny fanampinany mpiarabelona tao tratran'ny rivodoza dia ny fanavotana azy tao anatin'ny rivodoza zany dia ny fanampiana azy amin'ny fanarenana ny takaitra anateraky ny rivodoza. Tsy misaraka amin'izany ny fandriampahalemana satria fanindran-dalana amin'izany ny fandriampahalemana mba tsy ahafahan'ireo jolahy manararoatra ny fananan'ny mponina dia mandray andraikitra ny tafika malagasy miaraka amin'ireo zandary sy polisy eny an-toerana. Zanakazo mahatratra ray alina no nambolen'ny mpiasa miaramila sy sivily eteo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tamin'ity taom-pambolekazo 2024 ity teny amin'ny mamodidina ny toby 213 arivony mama. Tokony homena fiofanana ireo vehivavy manoloana ny trangana herisetra aranofo izay miseho amin'ny endrina maro samihafa eto amintsika raha ny nambarany fisemare ny fanomezana lanja ny vehivavy izay hisaky ny tsy tokony isaky ny valomaritsa ihany fa tokony atao mandavantaona raha ny fanazavana. Maro ny trangana herisetra mahazo ny vehivavy na aranofo izany na aramoraly tranga matetiky seho ny any an-tokatrano. Ny anay aloha zany raha eto amin'ny fokontany misy anay ny aranofo tsy dia misy fa ny aramoral zany no be dia be hoe le misy an'le lehilahy avy misotro toaka dia le ohatry ny hoe mamono vady ohatr'izay zany no mibetsaka eto aminay fa ny aranofo tsy dia misy tsony. Eo anivon'ny fokontaninay zany misy ihany ny vehivavy hiarany herisetra fa nefany vehivavy efa hitako hoe misongadina kokoa aty amin'ny fokontany. Dia ny fitovian-jo zany efa hitako raha aty amin'ny fokontaninay efa mandray anjara be dia be ary ny vehivavy aty amin'ny fokontaninay. Raha ny fokontany eto amin'ny commune misy anay sy ny andreketako aloha dia efa hitako hoe mandray anjara ny vehivavy. Efa miady koa izahay ho an'ireo izay hitanay zany fa hiarany herisetra satria nisy an'le fanetanana le momba ny herisetra momba ny vehivavy tamin'iny taona iny dia izay nandray anjara be dia be hoe raha misy dia misy ny fitarainana atao aty amin'ny fokontany. Eo ihany koa ny eny anivon'ny orinasa. Raha ohatra zao hoe misy patron anankiray miteny fotsiny ohatra hoe andaontsika sindria andeha aka entana rifa misy ohatr'izao dia le mpiasa tsy mahafantatra ninina mihitsy iny dia manino entin'le patron any amin'izay le mpiasa dia ohatrany hoe ataony amin'izay tiany atao satria hoe mety hoe tsy atohatra anazy amin'ny mahavehivavy anazy dia mety hoe ataony anaovana ny filan-dratsy dia le vehivavy amin'izay avy eo mety koa izy hoe menatra ny mpiara-miasa izy raha hita taran'izany na koa hoe matahotra izy raha ohatra ka hoe andeha hitory mety hoe za koa dia horeraka fotsiny fa aleo ionona amin'izao. Mety misy ny sasany mionona fotsiny fa misy ny sasany tonga dia hoe aleo mihitsy hiala fa tsy mety amiko ny ataon'le patron. Raha ohatra ka vehivavy tena hoe manaja ny tenany izy dia tena fanta mihitsy hoe aleo za hiala fa tsy mety amiko le izy. Manoloana izay tokony homena fiofanana ireo vehivavy adina amin'ny herisetra mahazo azy ireo sy ahafantarana ny tokony ataony raha misy ny tranga hoy ny eo anivon'ny fisemare na ny firaisamben'ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire. Amin'izao izy io tena betsaka mihitsy ny antony voalohany indrindra fahalalana azy dia tsy fahampiany asa satria zany raha ampony asa afaka miala ianao rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny olona aminao ao anaty orinasa. Mangataka izay sy ny fampiofanana ny vehivavy ho sahy hijoro manoloana izany harcèlement sexuel zany satria
misy amin'izy ireo tsy samiteny hoe amin'le tahotra no very azy fa raha misy kosa ny fampifanana ny fampaherezana azy ireo indrindrandrindra fiarovana azy ireo raha sendra hiteny an'izay zavatra zay dia mety hiaina ihany io harcèlement sexuel io many amin'ny orinasa tsy miankina io na any amin'ny orinasa mpanjakana io mba ho vehivavy ny akamaroany ireny mpanao recrutement na mpampiditra piasa ireny amin'izay natako hoe tsy foana ary mba miaina le harcèlement sexuel. Ny any fitsarana manko hoe mila porofo le izy ay zary ny anaporofo fa manao harcèlement sexuel amin'le mpampiasa amin'ny fomba hoana tsy afaka manana olona izy hoe andao alaivo sary fa ataon'ity harcèlement sexuel sarotra be zany. Androany ireo vehivavy tao amin'ny commune Fenorivo no nanamarika ny andron'ny 8 Martsa. Isan'ny nandray anjara tamin'izany ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga sy ireo fikambanana maro samihafa eo anivon'ny Fokontany mandrafitra ity commune ity. Isan'ny navotra nandritra ny hetsika ny hoe vehivavy mampiseho ny maha-malagasy mirahina isy ny fampandrosoana miainga eny fotony. Fa mijana amin'izay ako ny fankalazana ny 8 Martsa izay tao Amboboka commune Belalanda district ny Toliara faharoa no ivony fankalazana ny andron'ny vehivavy ho an'ny district ny Toliara faharoa ampela miavotsy miatriky mifagnampy taratry ny fitovian-jo sy ny antoky ny fampandrosoana lovain-jafy ino no ahevitra namporosiana ireo vehivavy ho say andray andraikitra ampandrosoana ny taniny sy ny firenena. Natasha Jolie rakoto mamonjy sy bonhomme Élysée Courte VFM Toliara no mitondra antsika ny Antsiprian zany. Mbola sakana ho an'ny vehivavy ato amin'ny faritra Antsimo andrefana ny tsy fahalalahana maneho hevitra manoloana ny fampandrosoana eo anivon'ny fiarahamonina. Fotoana izao hijoroan'ny vehivavy hanraisany andraikitra hametrahana fivoarana sy fampandrosoana ny distrika. Ireo no nivohitra nandritra ny fankalazana ny andron'ny vehivavy ho an'ny distrika ny Toliara faharoa. Mananjara bevata tsika reny tsika anakapela amin'ny andraikitsy amin'ny fampandrosoa agnatin'ny firenena. Zarao amin'izay longo nama ampela antragno agny tsiny avy nangalaky ny anjarany androany amin'ny lohahevitsy zay mba ho entiny tsy ho kivikivy amin'ny fiaina fa hiavotsy ninino manjoantsika amin'ny fiaina mila miatriky tsika hitroaratsika mba hampiroboroboa ny tokantragnontsika ny fokotany misy antsika ny fiarahamonina misy antsika ny commune misy antsika district misy antsika faritra misy antsika ary hatramin'ny firenena misy antsika. Be ny andraikitra miandry antsika satria efa atao hoe hitovizo amin'ny lahy ny vehivavy atao hoe tanterahina ny miralenda izay dia midika mila miasa mitovy amin'ny lehilahy koa ny vehivavy. Ho an'ny Toliara faharoa manokana fanentanana ny vehivavy ho sahy haneho hevitra sy handray andraikitra ary hetsika ara-javakanto maro no nentina nanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izay notroniny ireo solon-tenam-panjakana sy ny mpiara-miombonantoka samihafa. Manomboka mivoatra ary manana ny anjara toerany amin'ny fandraisana anjara eo amin'ny sehatra ny asa sy ny toe-karena ankehitriny ny vehivavy malagasy. Araka izany iompana amin'ny vehivavy sy ny fitovian-jo eo amin'ny sehatra ny asa izay ny fandarana alalino rampitso amin'ny fitorariva eto amin'ny Kolo TV. Ndeha arahantsika ny sombony amin'izany. Raha vao Ersoe Emilienne Julie, renim-pianakaviana mananjanaka telo misehatra amin'ny fikapohana vato eto amin'ny karieran-kady efajoro. Tato anatin'ny roa taona nanatanterahany asa ity tao aorian'ny fisian'ny valanaretina Covid-19, asa izay nataony ho famelonany sy fahampiana eo anivon'ny tokantranony. Eo koa ny fameloman'ny ankohonany. Tsisy asa natao ako dia tsy maintsy nandeha ny asa vato tety satria za mamelim-bady aman-janaka. Le izy aloha mafy le asa fikapohana vato zany nefa ny tsisy asa fivelomana zay tsy manana anton'asa zany dia tsy maintsy antraforce zany hoe manao an'le asa vato fa mafy le izy fa tokony hoe lehilahy ny anao anazy nefa ny tsy voasehitry ny lehilahy rery le izy dia tsy maintsy hoe manao zay vehivavy.
tontolo andronay izao mitona blocage miakatra ao anaty carrière ao zay loloavina miakatra maketo zany dia kapohana kasiana ohatran'io natao mamanay io zany le izy dia kapohana majinika ohatr'izao dia miandry camion zany zay rehefa ohatra hoe misy camion mandalo dia mivarotra vato raha misy mividy moa rehefa tsisy mividy zany dia mody rehefa amin'ny arivo. 700 io ny saran'ny bidon iray amin'ny vato kapohana ho an'ny Julie. Mifanaraka amin'ny fisian'ny mpanjifa kosa ny vola miditra azony mandritra ny tontolo andro. Raha makapoka folo bidon ianao zany dia 4,000 ny karamanao indray andro. Tena tsy mahampy le izy fa tsy maintsy ezahana mahampy zany. Satria raha zavatra 4,000 zany ny kapoka varany izao efa 700-700 tsy mahasahana mihitsy le izy zany fa tsy maintsy hoe izay aloha vola miditra dia atao izay mampilamina anazy ao anatin'ny tokantrano. Tena olana menjady aloha izao dia raha ohatr'izao zao tsisy camion indraindray herinandro ianao vao mahalafo vato ohatr'izany ao anatin'ny 3 andro nefa ny sakafonao ianao mihinana sakafo isan'andro dia indraindray koa ianao mba mahalafo ihany safa ohatra hoe 10 bidon ny lafinao 10 bidon ny anjaranao ohatran'izany satria fampizarana zao le izy ohatranay ireo zao akiparay zany dia rehefa misy camion tonga dia fampizarana izay lafinay. Tsy sakana amin'ny fanaovana ny asa fikapohana vato ny mahavehivavy raha ny fanazavana na eo azy izany. Misy ny lamina napetraka ao an'ity renim-pianakaviana ity handrindrana ny asa eny amin'ny kariera sy ny fikarakarana ny eo anivon'ny tokantranony. Amarantsika vaovao veto antoerana natao velomafara tao amin'ny sekoly manamboninahitra Akimila Antsirabe. Ny nofo mangatsika an'ilay mpianatra ao manamboninahitra no dimandy nandritra ny fipoahana ny tranga ny Zoma lasa teo natomboka tamin'ny fitompivavahana sy fomba ara-miaramila. Ny fanaovam-belomafara ny natomboka lahy ara-levina eny amin'ny fasandrazany alakamisy Fenoarivo. Andromarana no natao velomafara ny teto amin'ny Akimila ny nofo mangatsika ny ratompoko lara kotomiadana Francisco Eric. Ilay mpianatra ho manamboninahitra izay nodomandro noho ny fipoahana ny tranga teto anivon'ity sekoly ity nandritra ny fampianarana mahakasika ny eksplosifa ny Zoma lasa teo. Natomboka tamin'ny fitompivavahana ary narahana fombafomba ara-miaramila ny nanaovam-belomasy farany teto amin'ny Akademia Miaramila Antsirabe. Niara-ory teto avokoa ny fianakaviam-beny tafika malagasy nanotrona ny vata mangatsika ny ratompoko lahy. Ireo enina namany kosa dia efa miatsara ny fahasalamany raha ny nambarany jeneraly ny kamandin'ity sekoly mampiofana ho manamboninahitra eto Antsirabe ity. Araky nainotsika azy amin'ny filazam-baovao samihafa moa zany dia tsy tanatsony ny ainy ilay tovolahy anankiray izay azony fipoahana tao anatin'ny fampianarana izay natao tato anatin'ny tompony Akademia Miaramila. Amintsika miteny zao mbola mitoy ny fitsaboana ireo namany hafa any Antananarivo. Hatreto zany efa misy fiatsarana ary efa nahazo fahasalamana ny sasany efa tsy dia misy ahina saingy misy ihany moa zany izay anatin'ny tena nisan'ireo le voamafy taty dia mbola ao anatin'ny fanaraha-maso tanteraka araka ny fanazavana izay nampitain'ny mpitsabo. Ankehitriny dia miroso amin'ny fikarakarana ny razana ny eto amin'ny Akademia Miaramila izay tomboka amin'ny vavaka iraisam-pinoana dia ny fikarakarana samihafa dia miroso amin'ny seremonia mahakasika ny funéraire moa zany na ny faty izay fomba fanao ato anivon'ny tafika izay iarahana amin'ireo andiany indray mihira miaraka aminy ary indrindra koa ny fianakaviam-beny tafika ny Foloalindahy eto anivon'ny garnison ny Antsirabe atao amin'ny faritra Vakinankaratra. Taoriana ny velomafarana izay natao teto amin'ny Akimila dia noentina niazo avy hatrany ny fahasandrasan'ny vata mangatsika ny ratompoko lahy any Alakamisy Fenoarivo Antananarivo. Efa bolana sy 7 andro fotoana nianarany teto amin'ity sekoly manamboninahitra ity dia izao ndosy ny fahafatesany izao ary namela manano-tena sy zaza iray. Amarantsika ny vaovao dia eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miamafy ny fifandonana eo amin'ny Ukraine sy Russie amin'izao fotoana izao miazakazaka ihany koa ny fandrosoan'ireo tafika Rosiana. Tsy ankiato ny sirène ao Kiev iadihana amin'ny daroka bomba ity tanàna ity izay efa voadidina tanteraka amin'izao fotoana izao. Fanadidihana eo amin'ny sariny France 24. Pobasy sy daroka bomba indray no reny maraina teo vao mangiran-dratsy amin'ireo tanàna manodidina ny Kiev.
tsy mitsahatra mandroso ireo tafika rosianina maka tsikelikely ireo tanàna stratéjika ifehezana itireny vohitra ity sy ny firenena iray manontolo. Nanambara ny tompona andraikitry ny filaminana ao Ukraine fa tsy ho azon'ny Rusia Kiev no ireo paikady maro efa napetraka izy ireo iarovana ny tanàna ary efa nitsefotra avokoa ireo fikasan'ny tafika rosianina. Ity tompona andraikitra ity izay manamafy fa matianina ny miaramilan'izy ireo ary vonina hiady hatramin'ny farany ho an'ny tandrazana. Manomboka tsy maharaka ihany koa ny hôpitaly ary manomboka manahirana ny fifehezana ny tranopaty noho izany miafeno. Amin'ny morga iray ao Mykolaiv, mahery ny 70 ny miaramila Ukrainianina lavo, 230 ireo sivily ary 9 hafa miaramila Rosianina. Isan'ny sahirana indrindra amin'izao ady izao ny tanànan'ny Mariupol izay voafeny Rosianina tanteraka araky ny nambarany filoha Volodymyr Zelensky. Sahirana ny famatsiana sakafo sy ny fitaovana ara-pitsaboana ho an'ireo mponina any an-toerana. Arak'izany, metoy ary tsy mitsahatra ny isan'ireo mitsopinenana vokatry ny ady misy any an-toerana amin'izao fotoana izao, izay mananika ny 2.5 tapitrisa ankehitriny ho ny tarehimarika navoaka ny firenena mikambana. Isana mpifindra monina izay ambony indrindra taoriany ady lehibe faharoa. Dia izay ihany koa tompona sy tompovavy no mamarina ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahako ianao tena tokantrano naraka izany hatramin'ny farany dia ankasitrahako ihany koa nareo nijery teo anivon'ny tambazotra antserasera mahitraka ny veloma mandrapitafa sayota injagnahary antsika jiaby. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.